Madagascar Information. Nanao fanambarana ho an'i Madagasikara androany ny antoko marina mikasika ny fahitan'ny toe-draram-pirenena. Amin'ity antoko ity dia sarotra ny ananganana raha tsy misy fahamarinana, ko rehefa nandinika sy namakafaka ny antoko dia nisafidy fa tsy misy afa-tsy ny fandalana ny fahamarinana no an'ny vahaolana ka toy izao ny fanambarana. Ny antoko marina rehefa nandinika sy namakafaka ny fiainam-pirenena sy ny zava-misy iainan'ny malagasy ankehitriny dia voalohany, mahatsapa fa mila fanovana raripaka ny firenena. Mahatra olo marina isika, mahatra olo-pirenena sy mpanao politika ary-mpitondra manam-panasy fahendrenana sy ny mpiarabelona. Tsy misy afaka anova raha tsy miova, ary sarotra ny manarina raha tsy an'olo marina. Faharoa, resy lahatra ny antoko marina fa teo amin'ny tantara hatrany amin'ny repoblika voalohany ka hatramin'izao, ny fifidianana dia tsy tena nahafahan'ny vahoaka malagasy nanao ny fanovana tiany ho natao. Izay eo amin'ny fitondrana hatrany no mahazo tombony amin'ny fifidianana, satria androm-panjakana sy rafitra azon'ny baikonà sy lalaovina no ny karakara sy ny tsara ireny fifidianana ireny. Noho izany, mialohan'ny heverana anaovana fifidianana dia takin'ny antoko marina ireto fepetra ireto. Voalohany, fanavaozana manontolo ny listim-pifidianana ka filoham-pokotany voafidin'ny vahoaka mivantana no hitarika amin'ny fanaovana an'izany eny ifotony. Ny lisitra mivoaka avy eny ifotony no homen-kasina raha sanatria misy fiovana ny lisitra voadika avy any amin'ny distrika. Fanavaozana manontolo ireo rafitra mikarakara sy mitsara fifidianana ka ahena arak'izay azo atao na foanana mihitsy aza ny fisinin'ny olony fitondrana amin'ireny mba hanana ny fahaleovantena tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra sy hanafoanana ny tsindry avy amin'ny mpitondra. Fandrafetana lalàna vaovao ny feno fifidianana, manome antoka fifidianana madio, marina, manome hasina ny fahafahana amin'ny safidy malalaka sady mampitovy lenta ireo mpilatsaka hofidiana. Fametrahana loharanom-bola avy amin'ny malagasy madiodio hikarakarana ny fifidianana mba hialana ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharahan'ny malagasy toa mahavery asina amin'ny fiandrianam-pirenena. Fandrafetana lalàna feno famatsim-bola ny fampielezan-kevitra ataon'ny mpilatsaka hofidiana mba tsy ho sanatria fifidianana no atao fa tena fifidianana. Rehefa mahazo antoka ny olom-pirenena fa afaka manao fanovana amin'ny alalan'ny fifidianana izy, tsy hidina an-dalambe intsony. Ny fidinana an-dalambe mantsy sisa no an'ny lalana hitany teo aloha rehefa tratra ny fetra tsy azo nioarana. Fahatelo, manao antsoavy ny antoko marina amin'ny olom-pirenena, ny vondron'ny olom-pirenena rehetra fa fotoana izao. Aoka isika malagasy no handray an-tanana ny fiainam-pirenena malagasy. Tsy azo ialana intsony ny fifanantonana eo amin'ny samy malagasy. Tsy azo hidivirana ny fifampidiniana. Tsy maintsy manapa-kevitra iombonana isika manoloana ny olana samihafa sy disadisa misy amin'izao fotoana izao. Fanapahan-kevitra miainga amin'ny antonotresaka, mizotra makany amin'ny lavitresaka ny raisina, ka ny lafim-piainan'ny firenena manontolo ny diniana amin'izany. Resaka toe-karena, ohatra ny vola, ny harena-kibon'ny tany, fampandrosoana ny tantsaha, ny zone économique spéciale ary ny fananantany. Ny sosialy, tafiditra amin'izany ny tsy fanjarian-tsakafo, ny olana sindikaly samihafa. Ny kolotsaina, ny politika anatiny sy ivelany, anisan'izany ohatra mikasika ny renosy malagasy, ny fiandrianam-pirenena ary ny rafi-pitondrana sahaza amin'ny malagasy. Ny fanapahan-kevitra mivoaka amin'izany no arafitra hodiana sy velorano ny samy malagasy, ny famatorana ny olom-pirenena sy ireo rehetra izay mihevitra hitondra.